Ny fandarana isy magazina dia falmerabantsika rehetra izay manaraka ny televiziona malagasy isaky ny takarivany alahady toy izao. Ny loha hevitra tsika izao ariva zao dia mikasika indrindra ny antsoina hoe ny baiboly satria androany 2 jona dia feno 170 taona ny nahavitana printy voalohany na nitana voalohany ny baiboly malagasy amin'ny teny malagasy manontolo tamin'ny 2 jona 5 sy 700 izany hoe 170 taona lasa izay no nanontana ny baiboly ity baiboly eto tanantsika ity dia baiboly tamin'ny taona 20 sy 700 izany hoe efa baiboly moderna fa ny baiboly voalohany dia tamin'ny 5 sy 700 sy arivo. Manambahiny anankiroa isika eto amin'ny televiziona malagasy izao takariva izao dia atombokitsika amin'ny mpitondra fivavahana satria baiboly ny resahana atokavia i pastora Hery Rabarimanana mpitandrina ao amin'ny fiangonana FNM. Miarabanao pastora. Miaraba tompoko ary miaraba ampijery rehetra ary miaraba manokana koa ny ray amin'ny mahafetany ray amin'ny tian'io ty. Ya. Ato akavanana kosa Andriamatoa Ranjato Hery Lala mpampianatra mpandalina tantara ary akademisiana tonga eto izy mirala hamelabela-kevitra mikasika ny baiboly sy ny teny nandikanany baiboly. Miarabanao Andriamatoa Ranjato Hery. Miarabanao Andriamatoa Jarasimba-Zafy dia miaraba ihany koa ny mpanaraka an'izao fandaharan'izao amin'ity takariva ity dia amterina ny fiarabana ny raim-pianakaviana rehetra amin'izao fetiny ray izao dia samita in'Andriamanitra. Ya, misaotra antsika. Baiboly moa zany no resantsika tamin'ny 2 jona 5 sy 700 no vita print manontolo amin'ny teny malagasy. Izany hoe ny teny malagasy dia anisan'ny teny anankiray amin'ny marobe nahafitana fandikanany baiboly. Amin'izao fotoana izao tokotokony ho firy ny baiboly angamba raha tsy diso ny hoe boky voadika amina teny maro indrindra eran'izao tontolo izao. Ary raha antsika malagasy manokana dia ny baiboly malagasy no anisan'ny vita dika voalohany amin'ny teny reny teto amin'ny firenena taty Afrika. Zany hoe io 2 jona 5 sy 700 sy arivo dia isika malagasy no nanana an'izany hoe baiboly tamin'ny fiteny malagasy. Ya, baiboly amin'ny fiteny malagasy anisan'ny vita dika voalohany satria isika malagasy anisan'ireo hoe firenena aty Afrika atsimon'ny Sahara angamba anisan'ny hoe voalohany na voalohan-dohany nampiasa ny soratra latina. Andriamatoa Ranjato Hery. Ya, marina dia marina tokoa zany melohany iresahako an'izay dia tena marika kely hoe amin'ilay fanontanianao teo hoe voadika amin'ny teny pirenena firy le baiboly ny tena ilaza antsipriny amin'ny taremarika sarotra satria mivoatra isa-taona le fandika-teny ary miatsara hatrany fa zay tiako marena fotsiny dia hoe eto amin'izao tontolo izao misy fiteny velona zany hoe fiteny ampiasaina resahan'ny olona andavanandro misy any amin'ny 7,000 ary langue et dialecte sa hoe langue satria samihafa ny langue sy ny dialecte teny sy fiteny le teny io dia ny teny malagasitsika tsejajejatsiaritra satria ao anatin'ny ray volan'ny teny malagasitsika izao teny malagasitsika dia ao anatin'ny 100 voalohany amin'izany teny 7,000 maneran-tany zany ka miresaka baiboly sika ny baiboly no boky za iteny hoe hany boky voadika amin'ny teny pirenena maro indrindra anarivo ary tiako ihany koa ny manamarika ny hoe ny baiboly tamin'izay toerana rehetra zay nanotana azy na nandefasana azy dia voahenjika mandrakariva ary ny baiboly koa nefa akoatran'izay na nenjehina toy izay ary izy dia tsy nety lefy mihitsy manamarina an'izany ny tantara ny firenentsika sy ny tantara ny firenena hafa ary ny baiboly koa etsikilany no hanyboky zay matevina lehibe atonta ary amidy ampaty antoka kanefa dia
amatapitrisany izataona no atonta ary io no anisany boky be mpamaky indrindra. Ny baiboly pastora, ny baiboly mentsika moa zany baiboly kristianina, testamenta vaovao sy testamenta taloha. Ny baiboly amin'ny ankapobeny tsy boky anankiray fa boky maromaro, zany hoe karazany hoe izy ataontsika hoe mifatotra amin'ity fonony anankiray ity fa ohatrany hoe raha dinina biblioteka ny baiboly. Ary izay mihitsy no hevitra fototra n'ilay bibla avy amin'le hoe biblia natombohan'le teny hoe biblioteka moa zany. Satria ny biblia amin'ny teny grika pluriel fa tsy singulier. Pluriel. Dia le biblia io no nahatonga an'ilay boky 19 na 17 arakaraka le finoana satria nakambakambana. Tia nakambakambana ary rehefa tena mandinika an'ilay izy keo ny ohatra zao hoe ny bokin'ny Isaia dia misy ilay atao hoe primo Isaia, duto Isaia, trito Isaia. Zany hoe vanim-potoana lava be fa tsy hoe olona anankiray no nanoratra azy fa akambana ho boky anankiray ilay izy karazana compilation zany natao fanangonana dia izay mahaboky anankiray azy. Dia ny anaran'ilay boky anankiray fa ny vanim-potoana samihafa ary mety ho lava be akory. Ohatra hoe ny boky voalohany andiana boky voalohany atao amin'ny baiboly zany hoe Pentateuque boky 5 Moïse. I Moïse zany taontsika hoe nanoratra boky karazany 5 sa hoe ilay mpanangona ny compilation taty aoriana nanasokajy azy iny mba tiana ho azavana kely. Mpanangona taty aoriana mihitsy nanasokajy azy hoe alao ary reto atao hoe boky 5 Moïse any Mosesy zany. Satria rehefa mamaky ao amin'ny Deutéronome ianao na Deutéronomie ao amin'ny faraparany ao dia misy soratra hoe ary nodomandry Mosesy dia nalefa tary. Dika izay olona hafa zany nanoratra azy. Ary indraindray ilay mpisolo tena moa zany pronom personnel, indraindray troisième personne. Le fa tsy hoe iza fa izy. Zany hoe amin'ny ankapobeny zany tsy tena Mosesy na Moïse nanoratra azy fa ilay zany hoe ny baiboly zany ataontsika hoe na efa taty aoriana ihany vao tena hoe nangonina ny fanoratana azy. Akambana ary ao amin'ny Genesis ny tena ahitana an'izany. Satria ny Genesis dia misy courant 3 samihafa mihitsy hoe reto zany le courant iny, reto le courant iny, reto le courant iny. Ary rehefa tena mandinika an'le Genesis ianao na le fiandohana dia misy mifanitsaka ohatr'izao ihany le tantara fa tsy hoe le Genesis toko voalohany zany no nitranga voalohany dia le Genesis toko faharoa na fahatelo fahadimy le nitranga taoriana fa mety any amin'ny Genesis toko fahatelo faefatra na fahadimy fa zavatra efa nitranga tary aloha tary ihany satria le mpanangona azy no nahatonga an'izay zavatra izay. Ya, dia ao anatin'izay ny boky ato anatin'ny baiboly arakaraka ny fivoaran'ny fiarahamonina sy ny fanjakana sy taontsika hoe géopolitika tamin'izany andro zany. Géopolitika moa taty amin'ny andron'ilay blitz vao tena nipoitra lay anarana fa izany hoe efa nisy ny endrika géopolitika tamin'izay. Dia ny fandikana ny baiboly, fanoratana ny baiboly koa nanaraka ny fizotran'ny fiarahamonina sy ny politika tamin'izany zany, zany hoe tsy ny teny hébreu ihany nanaovana azy. Marina mihitsy izay ary mareo kely aloha ny amin'ilay ndresahan'ny pastora teo amin'ny lafiny ara-tantara misy mandeha foana moa fikarohana momba an'izy io ary mampiteraka adihevitra azy amin'ny lafiny teolojika sy ny lafiny ara-tantara eo amin'ilay fiheverana an'ireo le boky samihafa ao anatin'ny baiboly ireo. Araka le voalaza teo dia ny ankamaroan'ny olona moa mihevitra zany hoe le Genesis no boky voalohany zany satria iny hoe fiandohana fa raha jerena amin'ny lafiny ara-tantara ilay izy tamin'ny fandrafetana n'ilay boky dia ny boky ny Amos no voalohany fa io moa nisy an'ilay fifandaminana sy fanapahan-kevitra hoe reto no azay raha teo nodika an'le hoe 70 hoe nisy olona raiky amby 20 zay raiky amby 70 nanao an'le fandravonana sy ny fifantenana dia tonga tamin'izay zavatra zay raha teo amin'ny taonjato fahavalo hatraty amin'ny talohan'i Kristy zany hatraty amin'ny taonjato voalohany no tena nisoana tamin'izay le testamenta taloha fa ny testamenta vaovao moa aty amin'ny taonjato ny Kristy zany makaty amin'ny fiandohana ny taonjato faharoa ary
izay mahavariana amin'ilay baiboly. Ity moa mampandalina tantarany tena zany dia mijery ny lafiny rehetrarehetra amin'ilay izy fa eo amin'ny lafiny finoana. Ny finoana ny mahatenin'Andriamanitra n'ilay baiboly zany a dia mahavariana ihany ny hoe soratra izay anarivony taona kanefa misy fifampitohizany. Ny zavatra any amin'ny testamenty taloha misy fiatra ny miverina ty amin'ny testamenty vaovao misy tandindona mifamatotra ao anatin'izy dia mahavariana ny mandinika n'izay zavatra raha mamaky ny baiboly manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany Apokalypsia dia hita be zay zavatra izay. Ka tiako tsindrina le hoe lay 70 lay olona ny vory nametraka hoe zao ny anaovantsika azy satria ohatra zao amin'ny testamenta vaovao tsy ny Matio no voalohany fa ny Tesalonianina. Matio ny voalohany fa maninona le Matio natao voalohany nisy antony nataondry zareo izy ve ny be tokony indrindra dia natao voalohany sa ka io le fanarahan'le olona tamin'izay tamin'ny taona valopolo amin'ny zato teo nga nanarahany fanarahana hoe ny fandrafetana ny testamenta vaovao raha tsy diso ia hoarahantsika vetivety ary a ny fandarana fanadidina voalohany mikasika ny tantarany baiboly sy ny fanoratana azy hatrany jodi tonga hatrany Eropa ary ny afara aty amintsika aty Madagasikara. Izay ny lohatenin'ny fanadihadiana voalohany. Tany jodi na Israely faritra kely eo anelanelan'ny ranomasina Mediterane sy Jordany ary ny ranomasina maty no ny antomboka ny tantarany baiboly. Boky izay nitety vanim-potoana milamina na mikorontana sy kolotsaina isan-karazany nandritra ny taonjato maro. Ny baiboly dia ifaharana fiainan'olona anarivo tapitrisany, ny ely amin'ny kalalahana tamin'ny fotoana sasany, fa matetika koa voarara na nopotehina mihitsy aza nefa tsy levona. Ankehitriny ny baiboly dia vitadika amina teny na fiteny 3,000 mahery. Tany amboalohany dia nosoratana tamin'ny teny Hebreo izay no heverina fa teny manan-kasina ny tenenan'Andriamanitra tamin'ny Moizy sy ny mpaminany ny baiboly, satria ny baiboly aloha dia boky masiny firenena jody. Tamin'ny andro ny mpanjaka Josiasy, mpanjakan'i Joda, tamin'ny taonjato fahafito talohan'i Kristy, no heverina fa tena nanomboana nanangona ny lovantsofina sy ny asa soratra tranainy tany Jerosalema. Ka ireo no narafitra ao baiboly ary notohizana sy no hamafisina tany Babilôna. Tsy boky misy takelaka anarivony velarina toy ny ankehitriny ny boky fa izany fa horonan-taratasy papyrus. Tamin'ny taonjato fahaenina talohan'i Kristy dia nikorontana ambony ambany ny fiainan'ny vahoaka Israelita. Resiny Nabucodonosor mpanjakan'ny Babilôna ny fanjakan'ny Joda. Noravan'ny Babilôniana i Jerosalema renivohitra sy ny tempoly ka lasa nikobabo tany Babilôna ny mponina. Rehefa tonga tany Babilôna dia ny teny Arameana izay teny nampiasaina tamin'ny varotra sy ny fifanakalozana ary ny raharaham-panjakana tany antsinanana ny jody, indrindra fa ny ankizy sy ny tanora, ny olon-dehibe sy ny antitra ary ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna sisa no ny teny na mbola nahatadidy ny teny Hebreo. Ny boky sasany ao amin'ny baiboly toy ny boky ny Daniela mpaminany izay nonina tany Babilôna dia nosoratana tamin'ny teny Arameana. Afaka 50 taona rehefa tafaverina avy tany Babilôna ny jody dia ny teny Arameana no nampiasaina amin'ny fiainana andavanandro tany jody na Israely, fa ny teny Hebreo dia lasa teny mpivavahana fotsiny na langue liturgique nampiasaina tao amin'ny tempoly sy tany amin'ny sinagoga. I Josefa sy Maria ary Jesoa sy ny apôstôly dia ny teny Arameana. Noho izany, ny antony nampiasana teny hafa afa-tsy ny Hebreo izay no heverina fa teny tokana manan-kasina nanoratana ny baiboly dia vokatry ny faharesena sy fisedrana mafy ny anjady tamin'ny zanak'Israely izay azo lazaina fa naharary sady namela takaitra amin'ny fiainan'ny vahoaka jody. Tany. 。    Tany. 。  . . . . . . 。 . 。 . . . . . . . 。 . 。 . . . . . 。 . . . 。 . . 。 . 。 . 。 Tany. 。 . . .
taty aoriana dia rava ny fanjakany babilonianina sy ny persianina. Nanomboka tamin'ny androny Alexandre le Grand dia ny grika indray no tompony laka, nandidy ny faritra atsinanany Mediterane manontolo, hatrany Grèce sy Egypte ka hatrany Inde. Ny teny grika antsoina hoe koine na grika iombonana no lasa teny fifandraisana sy fifanakalozana teo amin'ireo firenena marobe izay nanamorona ny ranomasina Mediterane. Lasa fohy be ny kolontsaina nampifandray firenena maro i Alexandrie, tanàna grika niorina tany Egypte. Nisy joto marobe nioromponenana tao Alexandrie, izay efa tsy nahainy teny Hebreo na arameana intsony. Ireo mpanjaka ny fandimby izay nantsoina hoe Ptoleme kosa dia tia fikarohana ka nanangana biblioteka lehibe sady nanandaza tao Alexandrie ary nahangona boky mihoatra ny 7 hetsy. Ny mpanjaka Ptoleme Philadelphe dia niantso-jody manam-pahaizana 17, nasainy nandika ny baiboly amin'ny teny grika nandritra ny 70 andro. Io na antsoina hoe dikany teny 70 na 70 izay nampiasainy jody tany am-pielezana. Nampiova ny fisainany jody ny fandikana ny baiboly amin'ny teny grika satria nivoaka ny teny Hebreo izay heverina fa hany teny tokana manakasina ny baiboly ka tsy maintsy nampiasa ny teny grika, na dia nolazaina fa tenina goïm na mpanompo sampy aza ny teny grika satria io no teny iraisam-pirenena fa izay nanapareka fahalalana sy hafatra ary hevi-baovao eran'izao tontolo izao. Rehefa nanomboka ny fivavahana kristianina dia efa niroborobo ny fifandraisan'ireo firenena marobe manamorona ny ranomasina Mediterane izay teo ambany fifehezan'ny Romanina. Nanao lalana mihoatra ny 3 hetsy kilometatra mampifandray kontinanta telo antsoina hoe voie romaine ny Romanina, sady nanorona tanan-dehibe maro izay lasa fohy be fihaonana sy fifanakalozana kolontsaina samihafa. Nofehezin'ny Romanina ny ranomasina, nofaiziny ny mpijirika na pirata, ahafahan'ny olona sy ny entam-barotra ary ny hevi-baovao mivezivezy. Izany rafitra napetraky ny Romanina izany dia nanamora ny asan'ny apôstôly, olona tso-piainana avy any Jodia na Israely, afaka nipariaka tany Egypte, Inde, Asie andrefana, Arménie, Espagne, Gaule, Grèce ary Italie etc. Nampiray sy ny teny grika sy ny lalàna romanina ireo karazan'olona samihafa fomba sy fitenenana, ary na ny evanjely sy ny asan'ny apôstôly aza dia nisoratana tamin'ny teny grika avy hatrany fa tsy hoe nadika avy amin'ny teny arameana na ny teny Hebreo. Nanamora ny fiparihan'ny baiboly ny rafi-piarahamonina romanina, fa ny tena fototry ny fanontoloana ny baiboly hipaka amin'izao tontolo izao dia ny Pentekoty. Tany Babela dia nosaratsarahany fiteny samihafa ny olombelona. Tamin'ny Pentekoty kosa teo an-tokotanin'ny Senakla dia lasa nampiombona ny olombelona ny fitenenana samihafa. Ny teny tamin'ny fiteny arameana i Piera, fa ny mpiaino azy kosa dia samy nandray tamin'ny fiteniny Egyptiana, Persiana, Babiloniana, Elamita, Parta, Arabo, Etiopiana, Grika sy Latina etc. Tamin'ny taonjato fahadimy taorian'i Kristy dia nadika ny masinda Jeroma amin'ny teny latinina ny baiboly. Io la antsoina hoe Vulgate, mba ho azo niponina tamin'ny tapany andrefan'ny Empira Romanina izay ny teny latinina amin'ny ankapobeny fa tsy dia vanana loatra tamin'ny teny grika. Taty amin'ny taonjato fahavalo sy fahasivy anefa dia efa niova be sady naka endrika maro samihafa ilay teny latinina fampiasan'ny sarambabem-bahoaka na langue vulgaire tany Eropa andrefana, ka niofoho karazana teny vaovao antsoina hoe roman. Ireo no niavian'ny langue romanina ankehitriny dia ny teny frantsay, italiana, espagnol, portugais, catalan, roumain ary romanche. Ny Eglizy Katolika kosa nefa dia mbola nampiasa ny baiboly sy ny liturjia tamin'ny teny latinina. Tamin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo dia nitranga ny réforme protestante notariny Luther sy Calvin. Nadikan'ny Luther amin'ny teny allemand ny baiboly ho azo ny sarambabem-bahoaka. Nanaraka aoriana ny dikany teny frantsay, anglisy, espagnol, italiana, néerlandais etc. Nanampy be dia be
tamin'ny fanaparianany baiboly ny fanaovana printy izay noforoan'ny Gutenberg tany Allemagne. Tamin'ny taonjato faha 770 dia nadika amin'ny teny malagasy ny baiboly. Ny baiboly dia nitondra fivoarana be dia be ho an'ireo fiteny nandikana azy izay nanjary teny ofisialina firenena ny ankamaroany. Ireo teny na fiteny anarivony nandikana ny baiboly dia nitondra ilay hafatra ny ainga avy tamina faritany kely izay tsy dia nisongadina tao amin'ny ampira romanina, lasa iorenana sivilizasiona lehibe izay manenika n'izao tontolo izao. Ny fanadidina fohifohy mikasika ny baiboly hatrany amin'ny nanoratana azy tamin'ny teny hebreo, ny arameana, ny grika, ny latina sy ireo teny pirenena europeana marobe, ary tamin'ny 1 jona 530 dia vita tamin'ny tenintsika malagasy. Raha ina rahantsika teo iny nisy karazana hoe dingana be dia be ary nisy fisedrana be dia be arakaraka ny fivoaran'ny fiainana izao tontolo izao, fiainam-piarahamonina, fiainana politika, nisy fiantraikany izay tamin'ny fanoratana sy fandikanana io baiboly io. Mijeriko azy manokana dia tena mifamatotra amin'ny fivoarana ankapobeny teo amin'izao tontolo izao matanjaka tamin'ny fotoanandro ny fiainan'ny baiboly. Raha jerentsika eo amin'ny lafiny fampiasana n'le teny ohatra dia hita miariary mihitsy izay fiantraikan'ilay endriky ny andeha atao hoe fanatontoloana tamin'izany fotoana izany, satria le fanatontoloana tsy hoe vao tamin'ny 30 taona lasa ihany fa zavatra efa nisy taloha le teny no vaovao, fa ilay toe-javatra tanonina amin'le teny dia efa nisy. Raha amin'ny lafiny miresaka baiboly motsika dia somary mandeha kely ihany ny saiko raha ny hita ao amin'ny baiboly aza nge lay teny Kristy hoe mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo dia ataovy mpianatra firenena rehetra dia efa vina amina fanatontoloana izany zavatra izany, ary mbola anelohany izany azy raha jerentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis tany mpamoronana ny zanak'olombelona voalohany teny hoe mitombo ary mameno ny tany. Efa endrika vina amina fanatontoloana izay zavatra zay. Tsy biolojika fotsiny hoe olombelona mitombo marobe ilay io mameno ny tany, fa mameno ny tany amin'ny alalan'ny teny koa apariaho manolona. Satria anisany endrik'Andriamanitra nomeny ny olombelona ho an'ny finoana kapobeny zany ny teny. Ary eo amin'io lafiny teny io raha hitantsika dia ny hoe efa voalazako toeram-piandohana moa hoe nataiza nisy an'ilay baiboly dia nenjehana foana izy arak'izany, kanefa tsy nety levina, satria amin'ny lafiny ara-tantara zany nijereko azy dia misy foana ilay faka miorona dia iny mitsiry rehefa avy eo ary le fanenjehana azy anankiray fahitako azy lasa ohatra ny hery manosika n'ilay fipariahan'le baiboly. Dia hitantsika teo hoe zanatany ny firenena jiosy izay hoe ny angano ny baiboly zany kanefa dia raha izany toe-javatra zany eo amin'ny lafiny mahazanatany azy dia tokony tena hoe tsy tafavoaka-tsony mihitsy ny zavatra tahaka andreny, kanefa tsy zay zavatsika zanatany frantsay, misy zanatany anglisy, tsy afaka nanapariaka ny kolontsaintsika ny aparian'ny frantsa, fa ry zareo nandefa ny azy mankaty, fa ny jiosy na nyjody hafa mihitsy izy zanatany romana indray no nandresy an'ny roma rehefa titeo ary zay amin'ny lafiny ara-pinoana zay zany anisan'ny orenan'ilay ambaran'ny mpandinika soratra masina hoe herin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ilay baiboly. Lay teny dia mivoatra arakaraka le firenena samihafa, satria araka ny hitantsika teo dia tsy niainga avy any amin'le hebreo taloha, nandalo arameana, nandalo romana, grika, latina, le vulgate sy ny septante sy ny namany zany. Zany hoe arakaraka le vanim-potoana politika koa zany dia nanaraka an'izay koa le fandikana tao amin'le baiboly ary tonga hatraty amintsika Madagasikara anie zany, satria rehefa iresaka an'izay tsika rehefa avy eo. Fa tena ataontsika hoe ilay ny parian'ny baiboly koa nefa anisan'ny tena hery lehibe anankiray koa ilay réforme protestante. Mikasika an'izay indrindra voalazanao teo tamin'ny fanadihadiana teo izy ny fidiran'ny Lutera sy ny seza, satria
raha ny fandeha ny talohan'ny fahaterahan'ny protestantisme dia ny katôlicisme no nisy ary io nisy fotomponoana mafy be na dogme zany ny orenan'le izy ka ny kristianina tsotra tsy dia afaka tena hoe nandray avy hatrany sy mivantana n'ilay soratra masina fa dia ny mpitondra fivavahana no mitarika ao amin'izany dia manaraka ny rehetrarehetra dia voalazanao teo le hoe teny latina no nampiasaina sy ny sisa ka ry Lutera nahita hoe ampanjavatra anankiray ihany resako ny zavatra tokony ahitsy izany zavatra zany zay mafantsy mpivavahana azy dia nadikany amin'ny teny allemand le baiboly dia ary tsy le teny allemand hoe teny avolenta akory aza fa tena le teny mbahoaka amin'ny akapobeny mihitsy zay zay ndrena mafy ny hoe tamin'le réforme manko dia nisy le fanenjehana any Lutera dia le izy nipetraka tao amin'le château tao Wartburg nihidy tao niafina tao nahavitany an'le soratra an'le baiboly zany hoe le fotoana nidiny tao nipetrahany tao no ararotiny nanoratana an'le izy ho an'ny vahoaka allemand zay nambarany hoe reto ny vahoaka tokony mba hamaky isitraka an'le tenin'Andriamanitra fa milafy ny teny koa nefa inteny allemand nandikany Lutera ny baiboly iny inona nanany allemand karantsika hoe teny ofisialy satria raha ny teny allemand tany amin'ny sermon de Strasbourg zay nisy amin'ny teny frantsay tranainy sy amin'ny teny allemand tranainy tamin'ny taona 1700 mbola hafa be mbola ataontsika hoe tsy tena teny allemand ngamba ataontsika hoe langue germanique tranainy fa ny any Lutera ny tena nananany allemand hoe teny ofisialy ary matetika ny baiboly lasa namoaka teny ofisialy zay endry zavatra zay dia tena manamarika mihitsy ny tantaran'ny baiboly maneran-tany saika niainga tamin'ny fandikanany baiboly amin'le teny eo amin'ilay firenena no mandrafitra n'ilay teny avy eo satria raha vao hoe mieritreritra teny zany sika soratana dia misy fitsipitenenana ao misy fanoratra n'le teny ao misy zavatra samihafa zany fa matotra amin'izay dia tsy maintsy voalamina izay dia mandeha tahaka ny teto amintsika ohatra hoe rehefa voarafitra ny abdi malagasy fa aradama voalohany zany 720 valomroapolo sy valonjatsorivo tadiditsika rehetra ilay fanambarana nataon'ny radama tamin'izany fotoana zany ny 9 marsa zany 13 sy valonjatsorivo hoe zao ny fomba anoratana ny teniko zay zay ary politika ny teny zay hoe zao no anoratana ny teniko izy mpanjaka no teny dia inona nampiasainy missionnaire LMS avy eo mena niara-niasa moa zany ry zareo amin'ilay fanoratana ny lisy tsy hoe radama akory nanao anitsy dia inona andikana amin'ny baiboly avy eo dia lasa mipetraka lasa voasoratra ilay teny anankiray ataoko hoe singanika ao anatin'le nataon'ny mpanjaka radama le nanafoanany abidi frantsay amin'le resaka ka ohatra fa rehefa ka dia ka fa tsy le frantsay sady c no q efa vakina ka daholo ihany fa zany izy fanarana ihany teo hoe ny zanapeo raha tsy ditoa ny zanapeo frantsay satria ny zanapeo anglisy manko ny a mety ho mety ho a mety a dia ny frantsay tonga dia mazava ny fanapa-kevitry raha io nge David Jones sy Griffiths ery zareo raha reo koa samy missionnaire LMS fa nisy tsy fanarahana koa ny ery zareo reo mariako kely aloha hoe Griffiths moa tonga tadia oriny 2 sy valonjatsorivo i Jones efa roa taona efa tamin'ny taona 20 sy valonjatsorivo tonga voalohany taty Madagasikara fa izy bevanina zany fa dia maty moa i bevanina i Johnson niverina tany Maurice aloha nitsapotena sy nitanga zany ary nianatra teny malagasy tany dia niverina taty na dia tsy tena hoe mbola nahitateraka aza ary zany moa tena hoe politika mpitantana ny LMS mihitsy ny mpampianatra andry zareo dia nanao an'izay zavatra zay ka rehefa tonga teto izy nanao an'le efa tany Maurice io le Johnson sy bevanina no efa nandinika n'io le hoe ahoana ny fomba ampiasana ny teny malagasy ity amin'ny baiboly amin'ny fitoriana ny filazantsara dia rehefa tonga Jones
dia nyroso tamin'izay rehefa voapetraka ilay abdi fa izy Griffiths misy fifandona-kevitra ihany dia Radama no nanapaka n'le nresantsika teo hoe ny zanatsoratra dia raisina amin'ny frantsay fa ny renitsoratra raisina amin'ny anglisy. ia dia ho rahantsika vetivety ary a ny hoe i Madagasikara sy ny baiboly. taloha lavitry ny fahatongavan'ny misionera vazaha dia efa nifandray be dia be tamin'ireo firenena manodidina i Madagasikara. Talohan'ny Diogodiasy dia efa nivezivezy teto nifandray tamin'ny Malagasy, ny Arabo sy ny Karana ary ny Persiana sy ireo karazam-pirenena Afrikanina miteny Swahili. Taorian'ny Diogodiasy dia tonga maro ny vazaha Europeanina izay nanao raharaham-barotra taty amin'ny ranomasimbe Indiana tamin'ny alalan'ny Compagnie des Indes. Nanaraka ny dian'ireo mpiantsambo sy vazaha mpivarotra ireo ny misionera kristianina ka nampiditra ny baiboly teto Madagasikara. Tamin'ny 10 Aogostra 1810 dia hitan'ilay mpiantsambo portugais Diogodias i Madagasikara ka nantsoiny hoe nosy ny Masda Laurent. Taorian'izany dia tonga ny misionera vazaha portugais Toandry Luis Mariano. Tamin'ny taonjato faha-17 dia tonga ny misionera lazarista frantsay ka nioromponenana manodidina ilay tanàna Manda izay naorindry Pronisy Flacour tao amin'ny hoalan'ny Taolagnaro. Dia tsy iza izany fa i Fort Dauphin. Mianatra teny malagasy fiteny an-tanosy ireo misionera vazaha ireo ka vetivety dia nahay afaka nifampiresaka tamin'ny mponina. Saingy mbola tsy afaka nandika ny baiboly amin'ny teny malagasy izy ireo satria mbola ny teny latina no fampiasan'ny Eglizy Katolika tamin'izany fotoana izany. Natomboka tamin'ny katesizy aloha ny fandikanteny izay tsotsotra sady fohifohy kokoa ka mora ampianarana ny mponina izay mbola tsy nahalala na inona momba ny fivavahana kristianina. Tamin'izany fotoana izany ny anarana sy ny voambolana nampiasain'ny malagasy tany amin'ny faritra an-tanosy momba ny finoana sy ny fivavahana dia saika avy amin'ny teny arabo daholo. Efa fantatra ny malagasy taloha ela be izany hoe Adama sy Eva, Jesosy, Maria, Davida, Moizy, ny anjely, ny demonina, ny devoly sy ny sisa fa avy amin'ny teny arabo ary araka ny fieverana arabo na silamo. Andriamanitra kosa dia nantsoiny hoe Zanahary avy amin'ny teny karana tranainy na sanskrit. Ny ombiasy sy ny katibo koa tamin'izany fotoana izany dia efa nahay nanoratra tamin'ny tarehin-tsoratra arabo na sorabe. Nampiasain'ny misionera lazarista ireo anarana sy voambolana avy amin'ny arabo ireo rehefa nandika ny katesizy amin'ny fiteny an-tanosy izy ireo. Vita printy tamin'ny taona 1790 ny katesizy. Io no andrana voalohany nandraketana ny teny malagasy amin'ny tarehin-tsoratra latinina izany hoe 70 taona talohan'ny fanapahan-kevitry Radama voalohany. Efa tsy ampiasaina intsony ankehitriny ilay katesizy kely fa zava-dehibe kosa izy amin'ny fahafantarana ny fiarahamonina sy ny tantara ary ny fivoaran'ny teny malagasy. Nitondra fanavaozana lehibe ny taonjato faha-70 nosokafana Radama voalohany amin'ny fahendrena tandrefana i Madagasikara. Tonga teto imerina ny misionera britanika LMS na London Missionary Society. Tapaka ny hevitra tamin'izany fotoana izany fa hilaozana ny sorabe arabo ka hosoratana amin'ny tarehin-tsoratra latinina ny fiteny merina. Tsotra ny antony safidy, mora ampitana fahaizana mampahalalana kokoa ny soratra latinina izay azony rehetra ianarana na lahy na vavy fa tsy voasemban-tsemba ny resaka fombafomba na fady sady manamora ny fanaovana printy na imprimerie ary ahafahana mifandray bebe kokoa amin'ny Europa izay natanjaka tamin'izany fotoana izany ka ahitana tombotsoa haingana kokoa.
tamin'ny 1937 dia vita print manontolo tany Londres amin'ny teny malagasy ny baiboly protestante misy boky 400. Zava-dehibe amin'ny tantaran'i Madagasikara ny fanotanan'ny baiboly. Ny fiteny merina izay nandikanan'ny baiboly dia lasa fampiasa iran'i Madagasikara amin'ny fivavahana sy ny fampianarana, ka ilay fiteny merina tranainy izay no volavolain'ny misionera sy ny malagasy avaram-pianarana fa izany no fototry ny antsontsika ankehitriny hoe malagasy ofisialy. Ny anaran-javatra sy anaran'olona ary voambolana ao amin'ny baiboly protestanta dia nalaina avy tamin'ny teny anglisy, ohatra Jehova, Jesosy, Zakaiosy, Fariseo, Kapernaomy, Apôstôly, Baiboly, etc. Ny laozana ny anarana avy amin'ny teny arabo. Niteraka fifandonana ny baiboly rehefa vita printy satria ny fivavahana kristianina dia nampiditra fomba fijery vaovao an'izao tontolo izao, ny fiarahamonina, ny fanjakana sy ny politika, ny fifandraisana amin'ny zavaboary sy ny razana ary zanahary, ka nahatonga ny fanenjehana ny kristianina farana valona voalohany. Feny rehefa tonga teto Madagasikara ny baiboly dia tsy vitany hoe boky nofimbinina teny an-tanana na haingotrano fotsiny, fa nitondra fiainam-baovao, alfabeta, sekoly, fanaovana printy, fahalalana teknika sy siantifika isan-karazany, ady hevitra ara-kolotsaina na ara-politika ary nampiova ny fiarahamonina. Rehefa tonga teto amintsika ny alfabeta latina nentin'ny baiboly dia tsy nanirery intsony i Madagasikara fa nisokatra amin'izao tontolo izao. Atsika teo iny ny fanadihadiana momba ny baiboly teto Madagasikara, fanadihadiana koa izany hoe nitondra fivoarana, nitondra zavatra be dia be, nefa koa nitondra fifandonana, fa nampisokatra ny Madagasikara amin'izao tontolo izao somary mahafinaritra azy izay sary farany teo ilay assimile, teny malagasy assimile, za aloha tsy manana an'izy iny fa ny anarantsika angamba tamin'ny teny anglisy taloha dia ny assimile amin'ny teny anglisy, My Taylor is rich, zay ny fahizateny voalohany. Mivelatra zany efa miakatra assimile ny malagasy avy amin'ny alfabeta latina izay nentin'ny baiboly izany rehetra izany, fa rehefa jerena izany ilay fanadihadiana teo dia nisy karazana hoe eo amin'ny fitenenana angamba satria teny resantsika nisy fifaninanana sy fifanenana fitenenana teo, eo ny amin'ny teny arabo tany amin'ny Antanosy efa nilaozana, fa tamin'ny taonjato fahasivy-ambin'ny folo somary nisy fifaninanana ny frantsay sy ny anglisy. Ia, satria ny frantsay sy anglisy moa araky ny tantara dia fantatsika loatra vanim-potoana anankiray nanjaka ny ray, vanim-potoana anankiray nanjaka ny ray. Nanana empira kolonial daholo. Ia, dia lasa nivoatra nanaraka an'izay koa le baiboly, satria na tiana na tsy tiana moa zany dia resaka géopolitika tsy maintsy manaraka an'le ao amin'le firenena, satria le mpanjanaka tonga tsy maintsy mieritreritra hoe ahoana ny fehezana an'ireto olona entina reto, dia mampiditra n'ilay teny sy zavatra fomba sy ny namany, dia lasa tarazo ao amin'ilay firenena iren'le teny sy samihafa ireny, ka marina le voalazanao hoe lasa asa concurrence, conflit ihany tao anatin'izay fa amin'ny maha-baiboly azy moa satria tenin'Andriamanitra izy dia izy araky nylazain'ny professeur teo hoe na ao ary zany rehetrarehetra zany dia izy mivoatra mihoatra ny zavatra rehetra foana ary dia tafapetraka eo foana izy fa tsy fefika mihitsy izy. hita be mihitsy izay le fifaninanana izay tamin'le fotoanandro nisy miadevitra tao an-dapa fa Radama voalohany mialohan'le fanapahan-kevitra, satria nadidina Radama tao nisy mpanolontsaina azy, nisy an'ny Robin tao frantsay izay nanana ny heviny ihany koa tao anatin'le izy, ary dia voalaza teo le hoe nisy Henry Jones sy Griffiths na dia nisy fanarahana aza dia nisy zavatra niombonany ihany, ary dia zay le nahatonga ny Radama nanapaka ny hoe ty atao an'izao, ty atao an'izao, nisy ohatran'ny fahaizana nandanjalanja ihany zany tao anatin'ny Radama, kanefa fatany koa ny hoe inona ny mety, le mety zay dia le hoe le fomba anoratana n'le feo zany dia tokony hifanaraka amin'le fomba nonany malagasy azy, dia zay mahatonga n'le hoe ny C zany tsy niraisina satria efa misy ny eso, zay le izy ny Q tsy niraisina satria efa misy ny K, zay le
ka fanapahakevitra politika mihitsy zay. eo amin'ny lafiny ray koa nefa nresahintsika teo amin'ny fanadidina teo zao le tamin'ny fiteny an-tanosy zany hoe fiteny an-tanosy no nananantsika hoe tahirin-tsoratra satria inona nomboka azy fa mety azo eritreretina hoe ataontsika hoe satria sorabe ny resana iny faritra tsy nanana manontolo iny hatrany mananjaraka hatrany amin'ny an-tanosy hatrany taolagnaro mety efa nahalalany hoe radama sy rahaova sy ny rehetrarehetra ramosa radavodo sy ramariama i masiny maria raisa i Jesous Kristy fa rehefa tonga ny missionnaire européenne sy ny am'tahirikevitra nanako aloha tsy fantatra hoe fantatry zareo ve ny fisen'iny zavatra iny tamin'izany fotoana zany sa hoe tonga dia hoe nametraka fotsiny ny voambolana sy ny fomba européenne satria reto avy amin'ny arabo sao dia mbola mamerina ny malagasy any amin'ny raha ny tantara ny Madagasikara anjerisika dia tsy dia avy any amin'ny missionnaire loatra le izy satria teny malagasy zany no ampiasainy ary ny tanjony dia ny hoe fitaovana ampiasaina ampielezana ny filazantsara ny antikanana io baiboly io amin'ilay fitenin'ilay firenena ary zay mihitsy ny tanjony fa tsy tokony ho adino itsika fa niara-ny asa tamin'ny missionnaire Jones sy Griffiths sy namany taty aoriana ireo le antsoina hoe ireo le voaloham-bokatra ny sekoly ny missionnaire ry mpianatra Jones zany tamin'izany roambeny folo lahy araka Ratsimiara Rarola sy Ray Mifringa sy ny Ratsimiara raha tsy tena isafantsireo fa roambeny folo misy reny zany nanampy azy nanampy ny missionnaire tamin'ny fandikana lay baiboly dia azo antoka fa ireny olona ireny raha ny fantatra aloha zany amin'ny rakitsoratra samihafa dia tena nanana anjara lehibe ohatra tahaka ny Rarola tahaka ny ray ny soratsy mandisa zay nanana anjara be tamin'ny fandikana ny testamenta taloha ry Ray Mifringy zany sy Ratsimiara niaraka tamin'ny missionnaire zany dia ry zalahy zany na hiteny anglisy izy dia na hiteny malagasy tsara koa izy dia avy aminy zany ny aviany le teny malagasy kanefa ry Jones koa efa nahay teny malagasy ihany fa tsy tena mbola lavrary le hafa ihany le hoe tena teny reny hafa ihany le dia zay ohatra ny mahatonga ny hoe le zanahary somary navely le Jehova ny raisina fa taty orendrina niditra le Andriamanitra tsy zanahary ao amin'ny baiboly fa ho mifihirana na ny katolika na ny protestant no mampiasa ny zanahary fa atao anatin'ity baiboly ity tena tsy misy zanahary ato ny amin'ny katolika tany am-piandohana dia nampiasa izy ny zanahary fa avy eo lasa taty amin'ny Andriamanitra fa le baiboly protestant dia mariny zay resahanao zay ary misy dikany eo amin'ilay fieverana eo miditra ny missionnaire le fisorohana n'le hoe saodia miverina ry mandeha ry amin'ny tsieritreretiny le satria fatatsika ny hoe zanahary voatonona matetika ny fanatanterahana fomba sy ny misy toy eo ambadika eo misy toy zany hoe karaha raha ataontsika hoe mialatsiny amin'ilay teny vary aminanana misy formatage miformatena izy dia ho rahantsika ry aloha ny fanadidena fahatelo dia miresaka indray sika araka ny fanambaranteo moa dia hoe misy ny voambolana avy amin'ny frantsay avy amin'ny anglisy mety nisy ihany avy amin'ny teny arabo indraindray any anelanelany ihany fa taty aoriana nefa dia niezaka sika malagasy hanana dikany teny iombonana eto Madagasikara na ny diem rahantsika ry ny fanadidina isika angamba dia efa maro ny velom-panontaniana hoe iza no izy Jesosy ve sa Jesoa sa i Zezo fariseo sa farizianina Moizy sa Mosesy Piera sa Petera Jehova sa Yahve amin'ny teny frantsay dia tokana ny fanononana na inona finoana rahana Jésus les pharisiens Moïse Pierre etc amin'ny teny anglisy dia Jesus Pharisee, Moses, Peter, etc. Dia izay ihany fa tsy misy fomba fanonana hafa. Ny teny na fiteny tsirairay dia samy namolaka ny teny Hebreo sy ny Arameana ary ny Grika araka ny lantom-peo mety amin'izy tsirairay avy. Dia toy izany koa iray ihany ny fanononana amin'ny teny maro samihafa na Espanol io na Grika na Hollandais na Tchèque na Rosiana na Swahili na Sinoa Japonais Koreana etc. Fa eto Madagasikara
dia miovaova araka ny antom-pinoana ny fanononana ny anaran'olona sy ny anaran-javatra ao amin'ny baiboly. Ao ambadik'ireo anarana tsy mitovy fanonana ireo dia misy tantara sy dindo izay navelan'ny fifaninana ny anglisy sy ny frantsay ary ny fanjanahantany, ary teo koa ny fifanarahana sy ny firaisan-tonoana na ecumenisme. Ny baiboly vita printy amin'ny teny malagasy voalohany izay navoaka ny protestanta LMS tamin'ny 1 Jona 5 dia namoaka ny anaran-javatra sy anaran'olona nalaina avy tamin'ny teny anglisy ary nofulahana ho amin'ny teny malagasy. Ohatra i Jesosy, ny apôstôly, ny baiboly, i Mosesy, ny anjely, Zakaiosy, boky, Virjiny, etc. Lasa toa efa teny malagasy ireo voambolana ireo, ka na isika ankehitriny aza dia tsy mahatsikaritra firintsony hoe ireo voambolana ireo anie ka teny anglisy. Tamin'ny fiandohany taonjato faharoapolo izany hoe fahafanjanahantany dia namolavola baiboly sy dikanteny vaovao ho azy manokana mifanaraka amin'ny litorjiany ny katolika, ka vita tanteraka ny dikanteny katolika amin'ny teny malagasy tamin'ny taona 1770 izany hoe 12 taona taorian'ny baiboly protestanta. Ny anaran'olona sy ny anaran-javatra ao amin'ny baiboly katolika dia nalaina avy tamin'ny teny frantsay amin'ny ankapobeny. Ohatra Jeso raha amin'ny teny soratana, i Zezo fomba fiteny amin'ny fiarahamonina, Moizy, Fariziana, Zake, Piera, Yahvé, etc. Indraindray anefa dia voafetra ihany ny teny frantsay, sarotra filahana ho tononona amin'ny teny malagasy ny anarana sasantsasany amin'ny teny frantsay, ka tsy maintsy niazona fomba fanononana vitsivitsy avy amin'ny teny anglisy ihany ny katolika. Ohatra, ny baiboly dia najanona ho baiboly fa tsy bibla, ny tempoly dia tempoly ihany fa tsy templa, na koa naka mivantana avy amin'ny teny latinina toy ny apôstôly, ny anjely, ny virjiny, na naka avy tamin'ny teny italiana toy ny jody, fa hafahafa ny hoe juif raha tononona hoe joifa. Izany hoe na dia teo aza ny fifaninana ny britanika sy ny frantsay izay nampisy endrika fisaratsarahana, na dia mbola tsy nahoraka aza tamin'izany ilay hoe ecumenisme, ny teny malagasy sy ny fomba fanononana azy dia efa mampiseho ary nanery ankolaka sahady fa tokony hisy ny fampiraisana. Dia tonga ary ny DM na dikanteny ombonana eto Madagasikara, ny arahan'ny protestanta sy ny katolika ary ny anglikanina namolavola. Asa faran'izay sarotra naharitra 20 taona mahery, ka navoaka ny fikambanana mampily baiboly malagasy tamin'ny 1 Jona 2024. Ny tanjona dia ny hananany malagasy dikanteny iraisana ecumenika, ka maromaro ihany ny zavatra niova. Ohatra fotsiny tsy hita intsony ao amin'ny baiboly DM i Jehova na Yahvé fa ny soloina hoe ny tompo. Sarotra ihany anefa ny nitadiny maromaritra iraisana teo amin'ireo antoko-pinoana samihafa. Ny anarana sasany namoronana fanononana izay sady tsy protestanta no tsy katolika na anglikanina dia toa mavizatra amin'ny sofina. Ny malagasy raha teo dia efa samy voataiza amina fomba fanononana izay efa raiky tampisaka, ka sarotra ny miala amin'ny feo mahazatra. Raha tsotsorona dia samy nanana ny fomba fanononany ny protestanta sy ny katolika, satria samy nanana latsoratra sy litorjiany angana ankoatra ny fototra hebreo sy arameanina ary grika. Yehoshua ben Yosef ohatra amin'ny teny arameanina dia lasa hoe i Jeso na i Jesosy na i Zezo na Razezo zanak' Josefa. Yohanan Mahamdana na Iohanana mpanatsoboka anaty rano ara-baky teny dia lasa hoe Jaona mpanao batisa na Joany mpanao batimy, etc. Fehiny izany rehetra izany raha jerena ivelany dia toa mampizarazara ny teny, fa rehefa fakafakaina ny teny dia ataon'ny baiboly tetezana mampitohy, mampiray firenena sy kolotsaina samihafa.
izay ny fanadihadiana momba ny diem na dika teny ombonana eto Madagasikara fa ity eto andronao ty pastora misy boky baiboly mba asehony mpijery angamba hoe baiboly iny izy tompoko ny baiboly eto ampelantanako a dia baiboly nosoratana tamin'ny 580 zany hoe ity zany le tena latsoratra ty boly no version voalohany indrindra amin'ny baiboly fa zany natota tateo reny natota tateorina l izy ary ny zava-misy moa dia hoe misy le fandikana baiboly dia azavaina fohy dia fohy ny hoe ny fandikana baiboly tsy midika hoe diso ilay soratra taloha fa hoe ahitsy kokoa lay soratra satria raha omeko olona zao ty baiboly tamin'ny 580 ty dia sahirana izy mamaky azy satria le soratra ato le teny malagasy tam'izany dia tsy araka le ataoko hoe gramera amin'izao fotoana mihitsy le izy tsy mitovy na ny voambolana na ny voambolana tsy mitovy zavatra rehetra tsy mitovy fa saingy izahay ao amin'ny fikamanao ampely baiboly malagasy moa no manana ny tahiry an'reto baiboly tranainy ataoko hoe dika teny voalohany zany tamin'izany fotoana zany a dia misy voatonta maromaro izany ohatra te hanana an'iny maromaro dia afaka mividy afaka mividy an'izay baiboly version voalohany indrindra zay any amin'ny librairie no ahitantsika an'iny sa any amin'ny any amin'ny fikambanana mampely baiboly malagasy ihany no any ahitana amin'ny azy foibe ihany no any ahitana amin'ny azy foibe no ahitana azy Ia. fa mafiziko kely le hoe misy teolojianina efatra isaky ny fiangonana efatra tao amin'ny FFKM zany nandany fotoana aman-taonany maro isan'andro tao an-tanina reny miditra maraina mody ariva namoaka ny dieminy roapolo taona mahery ihany tamin'ny fotoan'androny tamin'ny 7 angamba ny nanao fanadihadiana vonitsy an'ilay hollandais hoe Crane van der Jagt mihitsy hollandais izay mafeny teny anglisy anisan'ny niaraka tamin'ny malagasy namolavola an'ilay diem fa efa nresaka fanitsina ianao pastora teo ny fanitsinany baiboly nisy maromaro miantona fa tsy hoe indray mandeha na ny katolika na ny protestante mariny zany raha raisika ny amin'ny baiboly protestante dia rehefa nanjaky raha navalina voalohany voaroaka teto missionnaire dia niantona teo ny asa print sy ny baiboly zany amin'ny akapobeny fa nisy alonona atao Griffiths tany aminy tany Londres zany fa izy moa no le elanelan-tany zany dia efa betsaka ihany ny zavatra very ka tsy dia nanjary loatra le fantsina nataony fantsinan'ilay baiboly voalohany zany ity seho amin'ny pastora ty fa taty amin'ny taona 370 sy 700 naharitra 7 taona io fantsina io nisy olona raiky amin'ny 20 izy tao anatin'le komity nisy missionnaire tao LMS nisy missionnaire norvégiane tahakandry dalilay cousins LMS zany dia nisy malagasy koa ary anisan'ny malagasy tena hoe niankinana mihitsy niantsona azy tamin'izany fotoana zany dia hoe dictionnaire velona tsy izy io fa Joseph Andranevra velona tamin'izany fotoana zany dia izy telo reo ny tena naharitra hatramin'ny farany tena hoe saika hoe isan'andro miondrika eo foana fa le misy moa zany le mivoataila ohatra n'le amin'izao fotoana izao ihany le hoe mandalo miserana dia mametraka kely dia lasa ohatran'izany fa izy telo reo zany izy telo reo tena naharitra hatramin'ny farany dia nivoaka io fanitsina io zany efa niatsara kokoa dia mbola nisy fantsina tateoriana ny fantsina lehibe ngamba tokony ho tenenina zao dia ilay nivoaka tamin'ny taona 5 sy 700 dia mbola nitoy ihany le izy ary teo amin'ny fahenina le fafito raha tsy diso le baiboly protestante zay zany no avoaka amin'izao androntsika izao hoe amidy lay farany amidy le farany zany ny antony mahatonga an'le fantsina mantsy araka le voalaza amin'ny pastora to tsy hoe diso akory le izy fa mba ampifanentana n'ilay teny amin'ny zavatra iainan'le olona raha izy koatra zao le hoe kapoty hafa mihitsy ny dia nampidiriny elisany kapoty ny ohatra hafa mihitsy ny andraisan'ny olona zany amin'izao fotoana zao raha zany mbola ampiasay satria hafa ny andraisan'ny olona le hoe kapoty nefa akanjo le izy eo koa lay fahasamihafana kolotsaina raha ny eto Madagasikara nresahantsika
misy teny mampikaviviny any amin'ny faritra samihafa ao anatin'ilay baiboly dia amboariny zay zavatra zay misy hatraminy hoe baiboly ny ankizy koa ary hoe tandrify kokoa ny teny azony ankizy miresaka ny fifandonana kolotsaina moa koa ohatra zao le anankiray voalazanao teo koa ampiko anankiray hoe raha misy miteny aminao mandehana maily ray izaho miteny ao mandehana maily roa sarotra amin'ny ankizy ankehitriny malala hoe mailina satria unité de mesure anglisy zany fa raha dikanao hoe metatra kilometatra satria mailina ny atao anatin'ny mailina ny ao anatin'ny baiboly tsotra io mailina ny ao de lasa sao de verni mail nefa mail sanglisy afaka ny mille romain mba mierim-pitiana eo amin'izay lafin'izay hoe misy teny eo amin'ny baiboly ao zay tokony ampiasaina amin'ny andavanandro mihitsy satria mahadika tsara n'le zavatra misy tsika zao rehefa hoe misy mahatery de ndeha ho any amin'ny WC ndeha ho any amin'ny toilette de misy moaza hoe ndeha ho any amin'ny jaune ohatran'izay le izy fa ao amin'ny baiboly anefa misy teny hoe miavela zay tsy hitako zay antony tsy ampiasana azy amin'izao fotoana zao ary zay ngamba hiezaka tokony atao zay ifanabeazana zay mila halalina zany ty amin'ilay fanabeazam-bony teny malagasy fa amaranantsika azy ny momba ny IDM satria IDM no fototry ny fanadidina farany teo manahoana pastora amin'izao fotoana zao ny fanotana tsy ny fanontana fa ny fampiasana azy vakina ny mpiangonana ve izy iny sa manahoana sa lasa ohatrany hoe tahirikevitra ao an-trano fotsiny hoe te andanina de mba mijery IDM ahoana ny fampiasana azy amin'izao fotoana zao araka ny eritreretana azy ve zavatra roa no resahako ny fanombohan'ny IDM dia ny fanarahan'le fiangonana efatra dia samy nanolotra olona nandrafitra n'le IDM fa rehefa vita tokoa le IDM dia samy mijery indray le fiangonana efatra hoe ahoana io 13 taona mantsy zay ny namohana azy dia misy azy ny tena tsy mampiasa dia rehefa atao rehefa fotoam-pivavahana ekumenika ireny dia any no ampiasana azy zany fa ny tena tiako sotonina amin'le IDM zany dia zao hoe izaho manokana mampirisika ny kristianina hamaky baiboly amin'ny version samy hafa zany hoe na IDM io na protestante io na katolika io fa rehefa te hiditra ao anatin'ity fiainana amin'ny baiboly ty ianao ka handalina ohatra hoe ina marina izy ty dia aleo mamaky an'ireny samy hafa ireny fa mampanakarena an'ilay teny sady mampanakarena manokana ya satria aka ohatra ray fotsiny azy zao hoe raha ny baiboly tsotra miteny hoe zay te hanaraka ahy ka tsy mankahala ny ray ny reniny raha mankahala zany any miteny malagasy tena hoe efa tena manosika fa rehefa mitena mijery ny fototra ianao sy ny dika teny hafa tsy mankahala ny resahany fa ny hoe ny fitiavanao an'ireny aza atao ary ambony indrindra fa ao amin'ilay zanak'Andriamanitra no atao ambony indrindra fa ireny atao manaraka fa tsy hoe esory ary io fa le dika teny tena ratsy mitandrina dia fa zay le ataon'ny italiana hoe traduttore traducteur traître izany hoe traduire c'est trahir c'est trahir traduttore traditore hoy ny italiana marina mihitsy zay zavatra zay io no anisany manahirana ao anatin'le IDM le izy tsy lafin'ny teny fotsiny fa milafika fotom-pinoana satria raha miteny zao ohatra hoe ny loterianina jesosy vonina hiala amin'izay ve izy ampiasan'le hoe jesoa ny katolika manao hoe zezo vonina hiala amin'izay dia amin'ny andavanandro dia samy manao ny azy satria ny taizany efa iny raiky tapisaka iny raiky tapisaka ary misy fotom-pinoana ao anatin'le izy fa rehefa tonga ilay isaky ny janoary le androny aladiny fifikahimina dia eo zany no mampiasa n'le baiboly IDM fa mpitandrina kosa aloha amin'ny ankapobeny mpitondra fivavahana dia mampiasa n'le boky le baiboly amin'ny fiteny samy hafa everika fa harena ho an'ilay tantarany fiangonana sy ny kristianisma eto Madagasikara ny fisian'ny IDM tahaka ny hoe fiezahana koa amin'izao fotoana izao handika ny baiboly
amin'ny fiteny paritra raha zay ny efa maromaro ny fiteny paritra misy any efa misy tsy mihety tsy mihety a betsileo a dia misy keo amin'iny faritra tsy moatsinanana iny a efa mandeha koa zany zavatra zany hoe atambahoaka antefasy zavosoro ary ny zavatra mahavariana ry zavatra tena lehibe dia ny hoe azo antoka fa mety ho lay baiboly voadika amin'ilay fiteny no boky voasoratra voalohany amin'ilay fiteny fiteny atandroy ohatra misy baiboly amin'ny fiteny atandroy a misy baiboly amin'ny fiteny tandroy fa zany namaky an'le izy a fa dia mafy be aloha no mamaky an'le izy mafy be le izy zay dia alon'lay any zany hoe makato amin'le sarotra zany miala amin'le mahazatra misy fahazarana mako ao raha miteny aloha zany hoe Jehova mpiandry ahy avy dia mipetraka ao anaty sain'le olona le hoe Jehova ny mpiandry ahy fa soloanao le Jehova mety ho lasa parakandro mety ho lasa tsy fantatra ina ny mpiandry ny tompony mpiandry ahy ny tompony mpiandry ahy na piarakandro ahy ohatra arakarak'izay fa tsy zany na olona aza trany amin'ny fahazazany tsy fa hoe Jehova ny mpiandry ahy nataondry zareo ry 12 zany tamin'ny andika ny baiboly niaraka tamin'ry Jones sy Griffiths dia tena ny filahana le teny misy hoe tsy misy eo amin'ny tontolo piainan'ny malagasy ohatra lay le antsona amin'ny teny frantsay hoe neige fa inona zavatra nisy teto hoe fanala sy orana dia nakambana le izy hoe oram-panala dia tonga dia voarain'ny malagasy le voarain'ny malagasy zany le izy a fa zany zany anisan'ny zavatra manahirana ao anatin'le teny satria indraindray misy zavatra tena hoe tsy misy amin'le tontolo mihitsy le izy a dia tahaka ny hoe taberna kely ohatra dia tonga dia tabernakla tonga dia hoe taberna kely fa tsy misy zavatra hafa efa tapitra ny fotoanantsika inona no ataontsika hoe famarana teny zany avy amin'ny laroam-brahalahy amin'izao andro ny fahaterovana ny fanontana ny baiboly sady ao anatin'ny ray vola amin'ny teny malagasy sika izao ny angamba dia teny tokana ihany hoe averina lay tenin'ny Jesosy Kristy tompo mandehany ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra engany iny kristianina rehetra zay nahazo an'izany antso zany mba hampiasa ny baiboly hitondra ny baiboly satria misy maro be any an-tsaha mitaraina tsy manana baiboly ny andray aloha dia ambarako hoe ny baiboly malagasy no vadibainga lehibe voalohany amin'ny teny malagasy ary nampiorona ny teny malagasy mitahiry ilay teny malagasy amin'ny endriny ndeha tsy teny hoe madio fa amin'ilay endriny zay voavolavola tamin'izany fotoana zany ka amin'izay marakitra sarobidy an'ilay baiboly zay dia ilaina ny mandalina azy na tsy lafi ny finoana azy fa lafi ny tena hoe mahateny azy eo anatrehany zao fiezahantsika hanomelanja ny teny malagasy izao dia mankasitraka anareo mirahalahy ny vahiny teto amin'ny fandarana Ici Magazine dia misaotra anareo be dia be ia dia samy hotratry ny 420 taona daholo isika rehetra izay koa no mamarana ny fandarantsika izao takariva izao amin'ny herina io indray ny fotoanantsika manaraka koa dia mahazo fahafinaretana miaraka amin'ny fandarantsika atao amin'ny televiziona malagasy amin'ny 420 taona maraina indray sika mifankahita eto amina fandarana manokana momba ny fety pirenena mandra-piaona tompoko